fitsarana avo momba ny lampandraina andray matofo lefitsy ny antenera-pirenena izay isorako manokana manome voninahitra an'izao lanonina mpamaranina izao marika masy zany fa mezan-danja ataonao ny androm-panjakana misy toy ny nataonay anatao koa zay fanotonana reo tena ny antenera-pirenena. Andray matofo loha ny fitsarana avo, andray matoa filohany voamera-pirenena mahaletena miaro ny zon'olombelona. Isika mpikambana ao amin'ny bromaritry ny anteneran-doolona sy ny anareo rehetra namana loholona. Ianareo mpikambana ao amin'ny gouvernementa, ianareo tonga manarika eto, nisy ny nasaina, nisy ny tonga noho ny fitiavan-tany razana tia naraka ny raharaham-pirenena. Tompom-vavy sy tompo-kilahy ajaina. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra isika mitantana ny dia ka dia izao miaona eto zao indray. Misaotra azy koa tsika nanoloranana antsika nahavitana ny andraikitra nakinona amintsika tamin'ny zao fivoriana tsy ara-potoana natrehana izao zany moa dia hoan'ny tanorazana. Misaotra anareo tonga manatrika an'izao lanonana famaranana izao araka ny lazaiko teo dia fanomezam-boninahitra ny androm-panjakana izany ary fanomezana lanja ny anteneran-doolona. Misaotra anareo ary olona namana, misaorako anareo manokana aloha dia voalohany manaiky ny fandaminana satria mety sarotsarotra ihany ilay fandaminana entina fa ny antsika moa dia zana zany tsy zavatra hita ivelany ka mety dia hoentina atao amin'ity. Misaorako aminareo fa ianareo fitondran-tena anareo dia tsy hitako izay okianina zany aloha hatreko fa dia toravo ny voninahitry ny anteneran-doolona ianareo. Teo koa mbola fandaminana izay narahanareo isorako manokana anareo hoe lanonana ofisialy izy ity. Dia ny lanonana ofisialy moa zany na ny ofisialy zay indrindra fa anaty toerana toy izao dia quatre épingles ozy sénateur Tsiebo ankeo raha nivangina tany amin'ny hopitaly izy mitondra ny samboady izay manamarika ny oloolona atsika rehetra. Mbola isaorako anareo ihany koa fa misy zany tamin'ity tsy haiko moa zay niseho taloha fa ny zavatra misy zany misy moa tsy salama zay vavahitsika amin'Andriamanitra ny sénateur Tsiebo tsy salama dia tsy afaka. Misy ireo namitahiraka ary mbola miantso telefônina izy teo hoe taratara zay président fa tena mbola lavitra be ny lalana zay ke rehefa rivotsika mihoana raha ohatra ka sitako manoatra dia mivarotra amin'ireo tsarotsato na tsazo tampo eny an-dalana zany hoe tsy mba amintsika zany atao amin'ny anteneran-doolona ary treto aloha zany raha nimenatsika teo ny hoe tonga dia mihitrika fotsiny amin'izao fa dia misy antony manokana matotsy tonga manatrika izao fivoriana izao. Misaotra koa anareo ao amin'ny gouvernementa talin'andray matao prime ministre sy ny ministre miaraka tamin'ireo teknisianina namolavola ny volavolan-dalàna izay dinihana teto reny moa dia araka ny toromarika nameno ny filohan'ny republika tamin'ny kabazy izay nataony za koa dia mbola mamerina foana hoe ny filohan'ny republika zany na ny prime ministre na ny ministre raha mitokony izy koa na itsika olona na olom-boafidy rehetra dia tsy hikatsaka afa-tsy ny tombotsoa-pirenena ary ny zavatra niresahana raha amin'lelalàna anankiray tao dia zavatra naharary sy nampitaraina ny vahoaka amin'ny akapobeany mihitsy le izy ka isaorana nareo namolavola an'izany volavolan-dalàna zany namaliko ny etaetam-bahoaka ary namazava taminay teto amin'ny anteneran-doolona nanaika zay tolo-kevitra ho aminy toy an'io zay soa ho an'ny daholobe. Za dia manamarika manokana fa matoky anareo amin'ny fahaiza-manao anananareo
ao amin'ny gouvernement satria nareo no manatrika eto raha mahita ny atao hoe tsaikefanareo zany a mahita koa ny fomba ny safidianina anareo ao amin'ny gouvernement dia matoky anareo a manontolo izay atao amin'ny anteneram-boolona izay fahatokisana izay a dia inonay minoy anareo fa tsy zahay mihitsy noho izy salovana na anelindinina anareo amin'ny fanatanterahana ny asanareo izay mahatoky fa zay ataonareo any a dia so ho an'ny tanindrazana ho an'ny vahoaka zay dia volona amin'ny tanana arak'isy azo atao rehefa misy a dia tadiavanareo aminay ataon'ny ampialeram-bola sy tanindrazana iombonantsika izy ty izahay koa dia miezaka ary mifampitaiza ao amin'izany a tsy anao politika politisianina le mahazatra ny eto Madagasikara fa tsy dia hita zany mivelany ka zay tsara ataonareo dia minoy nareo fa amposianay nareo fa tsy hoe fa tsara izy dia zay koa mbola mitady zavatra hafa anaratsiana ny zavatra hoe lazaina fa ataonareo matoky izay fa hainareo ny ataonareo tsy aneranareo izahay hoe zay teny hoe andao ifampidinika andao ifanao an'izao amin'ny andana amin'ny osokajin'olo zao a matonareo apetraka eo a matonareo safidianina eo a dia efa mamy ny fahaizanareo ianareo fa tsy ilaina olona hafa koa hoe tsy maintsy mifampidinika amin'iny na mifampiresaka amin'iny zay vo afaka hiasa ianareo fa zay mahatoky a fa hainareo a zavatra ataonareo ary zay koa zany a dia miteny ihany le zanona tsy zany hoe misy ny atao hoe tsaikefana expérience amin'ny tsirairay zay atao amin'ny anteneram-bolona dia volony raha misy zavatra mety tianareo izarana tsaikefa dia volona izay amolontanana ary mikevitra anareo fa tsy aneranareo mihitsy zay hoe tsy maintsy midinika aminay a ianareo efa misy zany zao le teny nataoko moa teny nataonay moa tamin'ny adihevitra nataoteto momba an'ireo le tolo-dalàna reo a zay resahany zay le natondra hoe matoky ny fahaiza-manao anareo a lany a tsy misy fanovana izany fa kosany ny angatahana aminareo zany a dia nafainganana ny didim-panjakana fampiarana satria misy fahamaizana ho amin'izay a rehefa mivoaka moa izy any amin'ny fitsarana avy momba lalapan'ireny misy mifanekena any a dia mba farazy aingana mba hivoariny didy fampiarana fa lasa miantony fotsiny a le lalàna ny angatahana ihany koa zany a idirako amin'ny atsipria moa le lalàna roa zay diana tato a hoe mba tsisy a fampiarana ny tanina fa arak'izay azo atao a tsy natao a ho an'ny sokajin'olona sasany fotsiny reo a fampiarana ny lalàna reo satria azadiny fa raha miresaka ohatra hoe setra atao amin'ny fanolanina ohatra tsy anjery ny olona tsy anjery ny solom-bavambahoaka tsy anjery ny mpikamanao amin'ny gouvernement fa mety misy idirany devoly anao an'izay ka mba ezahana zany arak'izay azo atao a mba tsisy ny tanina arak'izay azo atao ny fampiarana n'le lalàna zay a nofidina teo izany koa dia mba atao ho fandrisendary ny olona hoe rehefa miatso lalàna io a dia ho an'ny rehetra io a fa tsy ho an'ny sokajin'olona tsirairay a sasatsasany fotsiny mbola ao anatiny koa zany mba angatahanay a aminareo mikamana gouvernement reheto premier ministre ny fanentanana ny vahoaka mba ho saha hitory satria ny fampiarana n'le lalàna no mahatonga ny vahoaka tena sa hoe ay tokoa zany rehefa nanao ny olona dia tena misy a sazy mianatra anazy ka zay a ao anatin'le fanentanana ny vahoaka izay hoe sa hitory a sa hitoroka moa zany ny tena marina sa anao vavolombelona fa ady a iraisana ho an'ny tombotsoa daolobe a ny lalàna iray a zay nodiniana teto koa eto zany moa dia afalinao anay ny mandray anareo a eto amin'ny anteneram-boolona amin'izao lalona mpamaranana ny fotoam-pivorina tsy ara-potoana atao a izao
volavolan-dalàna roa lehibe ny fanamafisana ny tanotandalàna fanjakana tan-dalàna sy fitsorovana soa ho amin'ny be sy ny maro ary fanamafisana ny fitsitsara-pahefana eto amintsika nodorina sy nolaniana nandritra'izay 12 andro izay ankoatra moa ny fiainona ny fandaharan'asa izay nataonao andriamato premier ministre sy ny fikambana ao amin'ny gouvernement. Ny volavolan-dalàna laharana fa aotraotra roa tsipika 2020 sy 2020 tamin'ny 2020 janoary 2020 sy 2020 izay manitsy sy mameno ny fepetra sasany eo amin'ny fehezan-dalàna famaizana dia mikendry ny ampifanaraka ny lalàna mife ny eloka bevava amin'ny fanovana eo amin'ny fiarahamonina sy ny fepetra takia ny fifanarahana ireo superiena izay mitetsika. Ao anatin'izany indrindra ny fampidirina ireo fepetra ny fandraiky amin'ny ady amin'ny fampirorona ny eloka anjerasera ny fanoranana olona tsokosoko ny erisetra tao amin'ny vehivavy sy ny ankizy ary koa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny lova ara-kolotsaina. Ny volavolan-dalàna laharana fa aotraotra ray tsipika 2020 tamin'ny 2020 janoary 2020 izay manova sy manampy ireo fepetra sasasasany eo amin'ny lalàna laharana faha 20 tsipika 2020 sy 2020 tamin'ny 17 septambra 2020 sy 2020 mikasika ny etomanana sy ny loharanom-bola ny volomoaka tsy njara-pahefana dia mikendry ny anamafisana ny fanavatena ara-bola sy ny fahaizany tatana ny volomoaka tsy njara-pahefana ny tsy njara-paritra eny fotony. Izy io dia ahafahana mamaritra manokana ny fampitomboana ny famondrana ara-bola avy amin'ny fanjakana ho an'ny vondrom-bahoaka paritra ny fitsitsarana ara-bizariny kokoa ny loharano-ketra eo amin'ireo ambaratonga paritra samihafa ary koa ny fomba fampitoviana mba ampiena ny elamelona misy eo amin'ireo faritra. Ireo tolo-dalàna roa ireo dia mampiseho ny fanirian'ny gouvernement tanavaon'ny rafitra ara-dalàna sy ara-pitatana atsika sady manaja ny foto-kevitra demokratika. Hitondra ny anjara brikiny amin'ny fanamafisana ny filaminana ny ratiny ny firaisankina ara-tsosialy ary ny fampanosoana ifotony eto amintsika izy ireo. Ramatosy andriamaton'olon'i Madagasikara miarabanareo manokanao tamin'ny fandavatena sy fahavonolona nasehonareo noho ny asa vita nandrity fivonona manokana ity. Misaotra nareo tamin'ny fahatsapanareo ny andraikitrareo ny toe-tsaina nananonareo nentina ny fampiresaka keto ary na ny fanonoranareo tena amin'ny fanompona ny tanindrazana manaratsika ity. Mirary soanareo aho amin'ny asa fampanosoana sy fiahinan'ny faritra manerana nosy. Oela velona ny anteneran-doa olona, oela velona koa ny fihavanana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy andry mpanjakana. Makasitraka tompom-bavy sy tompo-kilay ajaina amarakary fa mikatona ny fivorona tsara-potoana eto amin'ny anteneran-doa olona. Miato eto iray tompo-kilay sy tompo-vavy ny fivoronantsika sotratsika rehetra naharitra ny haino hatramin'ny farany. Rehefa avy eo moa dia misy ny fiarahana fanamafisam-pihavanana aminareo ao amin'ny andro mpanjakana tonga manatrika eto sy eo amin'ny olona sy ny staff eto amin'ny anteneran-olona eny amin'ny tobony zandary eny amin'ny lapany mahazo arivo amin'ny dimy sasany no resahana tonga eny nefa ny alobe le fotoana dia tsy manina ataontsika amin'ny efatra dia amin'izay mba vita vetivetika zany amin'ny efatra tsika dia efa manomboka tonga eny amin'ny efatra sefana dia efa tonga eny tsika dia atomboka dia izy dia hotain'Andriamanitra isika rehetra tompoko.